Sotasotan'ny zandary amin'ny filoha Marc Ravalomanana afabaraka tanteraka i Madagasikara. Sekrenina Atsiranana tsy misitraka ny fisotrondronoiny ny mpiasa. Filoham-pirenena teo aloha manana zo hafa noho ny sasany. Tompoko lahy sy tompoko vavy ankafaliana sy ankaravony indray ny tsy diako ny tokantrano amin'ny ity arivariva ity. Tonga sondrainao tao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitra ny MBS ka manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Isa tarantsika avy hatrany ary ny fiarahana amin'ity arivariva ity. Nahintsy ny filoha Marc Ravalomanana nandritra ny fanambarana nataony ny alatsinainy lasa teo fa afabaraka tanteraka ny firenena malagasy eo anatrehany Atsonjay sy Ramatahora ataony mpitondra fanjakana malagasy. Voapirofo indray izany androany tetsy Ambohimankakely satria dia nosakana ny zandary indray ity filoham-pirenena teo aloha ity. Tratran'ny tsy napozina nefa ireo zandary teny antoerana satria nanatitra maso izany ireo maso ivo tafiaraka tamin'ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ity androany ity. Mitatitra amintsika izay vaovao izay njavandre mahefa teo amin'ny sary sindatsariny toky Ramarla. Voasakana indray ny fiara nitondra ny filoha Marc Ravalomanana androany tetsy Ambohimankakely raha avy any Amerika Sinina ny tenany. Raha loharamba vaovao ray dia tsy nisy ny sakana tetsy amin'ny rond-point Ambohimankakely ny maraina teo ary nizotra araka ny tokony ho izy ny fifamoivoizana. Fa tany vao avy nandalo raha niazo any Amerika Sinina kosa ity filoha teo aloha ity dia niamafy ny sakana raha vao nareo hoe andalo eo ny filoha Marc Ravalomanana na moana erisa mihitsy aza. Tokony tamin'ny telo ora tolakandro teo dia hamonjy fodineny faravohitra ity filoha teo aloha ity dia raikitra ny fanakanana. Teto aloha dia nilefitra ny zandary. Nisy tamin'izy ireo no nahatsikaritra fa misy fiara mitondra diplomaty tao aoriana ny filoha Marc Ravalomanana. Controle administrativo sanno Asa hoe ny fahitan'ireo mpitandro filaminana diplomaty niaraka tamin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ve no antony nampilefitra azy ireo. Nambaran'ireo zandary indray aza avy eo fa sakana ara-pahasalamana no misy eo Ambohimankakely io. Miendrika lainga satria efa mazava fa amerina ny sotasota fanaony amin'ny filoha Marc Ravalomanana izy ireo toy ny zavanitranga tetsy talata ny volonondry sy lazaina ny sabotsy lasa teo. Mariana fa ny 30 Mey lasa teo tena nambara ny filoha Rajoelina mikasika ireo fepetra ara-pahasalamana noho ny valanaretana Covid-19 fa misokatra ny lalana eto amin'ny faritra Analamanga. Arak'izany barazy sanitaira inona indray no atao etsy Ambohimankakely io. Nahita maso ny zavanitranga aloha ireo maso ivo niaraka tamin'ity filoham-pirenena teo aloha ity ary enatra ho an'ny demokrasia izany kanefa i Madagasikara dia firenena milaza fa mandala izany. Tsara manamarika fa ireo zandary manao andro maso ny filoha Marc Ravalomanana etsy afara vohitra raha ny fanaony isan'andro dia miatrana hatramin'ny 4 ora sasany hariva. Androany anefa dia tamin'ny 3 mahery izy ireo dia efa niala teny an-toerana. Mifanindran-dalana tamin'ny zavanseho tetsy Ambohimankakely no hiverana izany.
fa fahambaraka ho antsika aloha ireny satria nandraikitra voalohany ataony masivo dia manara-masy ny politika misy eto amin'ny firenena. Masotsivana ho an'ireo mpiara-mombonantoka mantsy ny fisian'ny fanjakana tany tandalana, ny mangarahara ary ny demokrasia. Izany ve anefa no misy eto amintsika. Raha ny zava-misy hatramin'izay sy hatramin'izao aloha dia hita fa no hitohinana tanteraka ny lalàna velona sy ny lalam-panorenana misy eto amintsika ny zava-misy. Manana ny zo fototra amin'ny maha-olo-pirenena azy ary indrindra amin'ny maha-filoha teo aloha azy ity filoha teo aloha ity. Mbola tsy mijanona anefa ny asa fampiroroana tao aminy. Milaza ny mpitondra fa miainana tany tandalana isika eto Madagasikara, kanefa dia ireny raha-matahora ireny no mitranga. Mitombona hatrany ny tenin'ny filoha Marc Ravalomanana ny alatsinainy lasa teo fa mivoatra makany amin'ny fitondrana jadony isika eto Madagasikara. Fampisedra olana ny mpiasa efa nisotro ronono ao amin'ny orinasa-panjakana Sekrena ao Atsiranana amin'izao fotoana izao. Tsy nisitraka ny fisotron-drononony izy ireo atao amin'ny KNAPS hatramin'ny taona 2024 mandraka androany. Jessica Miray sy Mathieu Prince. Vonjeo izahay président, tsy omeny KNAPS ny volana sisa. Hoy ity sora-baventy nolanjain'ny mpiasan'ny Sekrena na Société d'études de construction et de réparation navale efa nisotro ronono ireto. Efa nanomboka ny taona 2024 izy ireo tsy nisitraka intsondy ny fisotron-drononony. Misy amin'izy ireo anefa no efa niasa roa amin'ny 70 taona tao amin'ity orinasa-panjakana ny Antsiranana ity. Rehefa niditra tao anatin'ny Sekrena tao zahay, ny raha voalohany natao zegny nagnano signature de contrat magnaraka zegny fa KNAPS. Ny KNAPS nantenenay fa hamelogno zay amin'ny fotoagna zay retraite. Kinandro zegny navy ny fotoagnany maha-retraite zahay zao ty voakilabao zegny zahay tsy mahazo retraite. Dia zegny maloha voalohany ny antony ivorena eto ke magnamiatsigny KNAPS satria ireo zegny ny hainay tompony andraikitra amin'ny fagnomeza, ireo zegny tompony andraikitra amin'ny fitantana, ireo koa zegny tompony andraikitra amin'ny fitakiana. Ke raha io zegny tsisy raha nazonay zay zao ty zegny miala maigny. Efa maro ny hetsika nataony ireto mpiasa ireto, saingy tsy mbola nivany olana hatramin'izao. Zegny izy mirabe ty. Teo ny zahay nisy fagnomezana nataondreo nagnefa karaha manuel tamin'ny 2019 tamin'ny KNAPS. Kanefa karaha manay tsy nazonay jiaby. Le arerenay jusqu'à niany tsy azonay. Kanefa zay efa nitaky raha tamin'ny 2013 nandeha taty efa nitaky raha iny nagnano fitarainana tambonimbony tagny. Kanefa zao niloavin'ny KNAPS le raha hoe fa 2 ans fo nisaindreo. Sahirana zay aminazy io mbola mitaky satria io raha ninay. Io ny zonay mampiasa zahay kafa retraite mahazo KNAPS. Kanefa tsy nazo. Ary ro avy agnabo agny autorité avy agnabo agny avy eto tsy mandray zahay retraite. Mangataka zegny audience andeha amindreo tsy mahazo. Tsy mandray ireo. Misedra olana araka izany ireto mpiasan'ny Sekrena efa nisotro ronono ireto amin'izao satria tsy misy intsona ny horaisina azy. Mandeha mitady asa tsy olo mangala. Mandeha mitsidiny vy agnatin'ny lakoron'olo alafinay mpandafo vy vanga vy ery. Na ny vy ilainay jiaby zao ty tsisy raha hoaniny zay tsy mianatra ny tsaiky sahira. Ke mangataka vonjy amin'ny monsieur le président sy zay rehetra tompony andraikitra amin'ny raha rany KNAPS ty. Tsara ny mampahafantatra fa misedra olana ihany koa ny mpiasa mbola amperinasa amin'izao raha ny loha ranom-baovao ray avy any an-toerana. Tsy nisitraka karama Novambra 2024, Martsa sy Aprily 2024. Tsara ihany koa ny mampahafantatra fa Abel Tsay no tale mitantana ity orinasa-panjakana ity amin'izao izay zandry ny Prime Ministre Farala. Vaovao ny toe-karena kosa indray efa manomboka misokatra androany ny sidina iraisam-pirenena ho an'ny la Frantsa. Miankana amin'ny kody na loko omena ny firenena iray kosa no ahafahana miditra na tsy ao la Frantsa araka ny vaovao azo. Tsy misy afa-tsy ny fanokafana ny sisy tany ihany koa no ahafahana mampandeha ny toe-karena eto amintsika. Hoy ny mpahay toe-karena sipisihatra eo amin'ny tontolo ny fizahantany ny resaka tamin'ny Jessica Miray sy Mathieu Prince androany. Sihatra iray ny tananjara toerana lehibe teo amin'ny lafiny ara-toe-karena teto Madagasikara ny fizahantany mialohan'ny krizy ara-pahasalamana ny taona 2024. 7 hatramin'ny 10% ny ari-karena faobe teto amintsika. Potika tanteraka nefa ity sihatra ity amin'izao. 10% ny mpiasa no efa voatery nijanona hatramin'ny herintaona. Tsy misy afa-tsy ny fanokafana ny sisy tany ihany no vahaolana ho ny mpahay toe-karena iray no sady misehatra eo amin'ny lafiny fizahantany. Tsy hitako solution hafa tsy ny fanokafana amin'ny frontière.
marina fa hoe mety betsaka ny matahotra fa voalohany indrindra aloha betsaka any amin'ny firenena tatoany efa manokatra frontière dole satria hitandraha hoe tsy possible antsony le mikatona satria potika tanteraka ny économie ary ny tena zava-doza rehefa potika ny économie vomaika ny olona marefo satria tsy misakafo dia mety vomaika mora tratra satria nge raha mitena marina amin'izao fantatra fa hoe marina fa misy maty amin'ny coronavirus fa ny zavatra fantatra koa hoe ny olona matanjaka ny olona tsy marefo raha misakafo tsara dia na marary azy azo atao hoe vitsy ny maty. Raha ho an'ny Frantsa manokana misokatra manomboka androany ny sidina iraisam-pirenena araka ny loko misy ny firenena iray izany hoe notsinjaraina ho telo ny loko kaody dia maitso, volomboasary ary mena. Isika izao tafiditra ao anatin'ny loko volomboasary ivezivezen'ny aretina saingy tsy dia inona. Mila mampiseho valina fitiliana PCR negatif latsaky ny 27 ora kosa raha hiazo an'ny Frantsa. Tsy mahazo alalana izay tsy nahavita vaksiny raha tsy manana antony manokana. Vaksiny izay ankatoavin'ny EMA na Agence Européenne du Médicament irery ihany koa toy ny Pfizer, ny Moderna, AstraZeneca ary ny Johnson & Johnson. Firenena matanjaka i Frantsa saingy mahita fa mila sokafana ny sidina. Mandray fepetra kosa nefa ny fanjakana ny antoerana izay no andrasana ny mpisehatra eo amin'ny fizahantany eto amintsika. Donc raha hoe mesure raisinao zany ampidirinao ihany ny olona fa sitranao ny olona vitsy kokoa no sanatria no maty raha sanatria ka maty no tena hoe tena potika ny économie amin'ny eo tena mety ho beda be mifatinoanoanana ary ny manarina an'iny any veo vomaika tena sarotra dia raha za zany no antanina dia aleoko mihitsy hoe sokafo daholo ny rehetrarehetra aleo ny olona afaka mivizivizy aleo ny touriste tonga aleo ny olona manana asa afaka miasa tsara dia anjarany fanjakana ny hoe mampitombo nisan'ny hôpitaly mampitombo nisan'ny oxygène mampitombo an'izay hita hoe rehefa mitombo zany le isa dia mba hoe manana hôpitaly tsika afaka hitsaboana ny olona. Vaovao avy any Mahajanga kosa indray matsiaro tena sahirana ireo mpanao asa tanana amin'izao fotoana izao noho ny aretina fa eo ihany koa ny fianan'ny mpanjifa vokatry ny tsy fananam-bola sy ambany fa efa mividy. Mitaraina noho izany ireo mpanao asa tanana any Mahajanga ary mila fanampiana avy amin'ny tompona andraikitra. Arao ny fanidadiana nataony namana mpanao gazety samy mamonjy MPS Mahajanga. Matetika dia tsy tireva mifanjakana ny mpanao asa tanana malagasy ka misehatra olana amin'izao fotoana izao. Tafiditra ao anatin'izany ny fanamboarana fiarakodia izay hitantsika amin'ny sary ity. Manana olana izy raha ohatra ka tonga ny fahavaratra, manana olana ihany koa izay fidiran'ny mpianatra, indrindra fa tamin'ny amin'ny ara-pahasalamana izay misy amin'izao fotoana izao. Ary tsara na azo fanampiana mihitsy aza na ny arihary. Maro sahirana foana satria hitako hoe sahirana ny olona dia sahirana ihany koa ny tena amin'ilay mivarotra zany. Fa matetika zany ao anaty fidiran'ny mpianatra ihany no azo lazaina hoe tsy mandeha raha ho anay mpanao asa tanana mpanokilana izao. Raha ialina ka hatramin'ny 9 ariary ny vidiny iray amin'ireto fiara-pamboatra tsara tarehy ireto. Ka ny iray alina no tena mandeha sy bibipity indrindra satria izay no taratra ny fahefan'ny vidin'ny malagasy na taratra ny fahefan'ny vidin'ny olona eto Mahajanga. Ohatrin'izany tsy ary nanatrika ny feonam-be natao zavatra na teto Madagasikara na tany ivelany ny tenany ary mananetaeta mba handray anjara anatin'izany. Manao antso avy kosa ho an'ny fanjakana mba hijery akaiky ny taozavatra malagasy fa tsy ny fiarakodia izay amboariny. Mba hijerena manokana ny mpanao asa tanana rehetra izay angambany amin'ny lafiny rehetra. Na amin'ny lafiny indrindra moa fa materiel ampiasaina sy ny ilaina satria azo lazaina hoe mavelona zany le asa tanana ary afaka mamelona olona hafa ihany koa zany raha rampy zany materiel entina miasa. Fa tsy manana politika mazava hoenty miady amin'ny kolikoly ny mpitondra fanjakana malagasy ankehitriny mirongatra hatrany izany ary saika hita eo amin'ny sehatra rehetra raha ny fanazavan'ny olom-pirenena sendra ny mpanao gazetinay tamin'ity androany ity fanetediana. Voasokajy ho isan'ireo firenena ahitana trangana kolikoly be indrindra ty Afrika i Madagasikara. Mihemotra trany ary tena mbola lavitra ny salanisa azo ny firenena malagasy hoenty miady amin'izany. Raha ny tarimarika nivoaka ny taona 2022, 520 amin'ny 100 mitovy amin'ny 2.5 amin'ny 10 no noty azo ny Madagasikara ary eo amin'ny laharana fa 770 amin'ny 100 amin'ny firenena 20 amin'ny 100.
hita miariary amin'ny sehatra maro samihafa ny kolikoly amin'izao fotoan'izao manomboka eny amin'ny fitondrana foibe hatreny anivo ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefany na io mahakasika ny raharam-panjakana na ny fampianarana na ihany koa ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitaterana ireo manan-katao sy mahitahita no tompon'ny fahefana ka mampirongadry izany raha ny fanazavana ireo olom-pirenena sendranay lafy ny fampianarana na amin'ny asa eny hatramin'ny zavatra kely indrindra sy dia ahitanan'izay resaka kolikoly zao amin'izao fotoan'izao mahitahita izy manana ny oeti-manana izy dia afaka foana mety tsy mangataka directeur zareo fa ny fihetsana fiteny fotsiny ny afantarana hoe mila n'ilay zavatra izy dia raha vao tsy manao an'iny ianao dia tsy voakarakara tsara maro ireo ravitra napetraka eto Madagasikara hoenty miady amin'ny kolikoly ahitana ny komity mitandro ny fahitsinana ny CSI ny bureau mahaleo-tena iadiana amin'ny kolikoly ny sampandraray iadiana amin'ny famotsim-bola sy famatsiana ny asa fampiororona ary ny fitsarana voatokana iadiana amin'ny kolikoly atao tsy mipetraka mazava tsy ahitana ny tena marina izany ho hiatrany ny fanazavana rehefa tsy ny fitondram-panjakana mihitsy no manao loha laharana ka mandray ny andraikiny manana finiavana mampanjaka ny fahamarinana sy manana politika mazava hitantanana ny firenena tsy ho afaka amin'izany sika ho hiatrany ny fanazavana avy any ambony mihitsy ny tena tokony mampiatra ny lalàna rehefa mampiatra ny lalàna fa tsy ny madinika any mazany ny zavany hoe amin'izao fotoan'izao hoe fa raha misy zao ny zavatra anankiray hoe hita voapirofo hoe ty misy zavatra goavana zay hoe indiscipliné zany ataon'olona anankiray le madinika zany mazana victime fa le lehibe tsy mety hita mihitsy sy mety fantatra mihitsy miainga amin'ny olona tsirairay le fiazana fiadiana amin'ilay kolikoly fa tsy vita hoe misy fikambanana na misy organisme ray miady amin'ilay izy nefa ny ankabetsahan'ilay olona rehefa corrompu resaka be fotsiny zany mbola tsy mbola tonga amin'izany tanjon'izany tsika tsy mbola tonga amin'izany resaka izany tsika fa mbola misy foana zany na any amin'ny farany ambany na any amin'ny farany ambony misy foana le izy rotoana sy tapany hitondrana ny firenena tsy mbola hita mazava ny politika mpanjakana iadiana amin'ny kolikoly eto Madagasikara antony lehibe mampisatra ny fampandrosoana eto amin'ny firenena ny vavony kolotsaina kosa indray niverina nanomboka androany indray ny etsika ara-kolotsaina alarobia miverina izay nentan'ireo mpanoratra efa andrarezina azy vao misandratra maneho ny atsatonokalony tetsy amin'ny tahala rariasina Analakely fantsina sy fampianarana mivantana ireo mianatra sy ireo mpianatra mankafy manokana ny asa soratra no tena votoatin'ny etsika itoetrany izany isaky ny alarobia manomboka izao raha ny fanazavana azony anambitso versitraka sy tahirinena izy mamonjy ny tanora malagasy fa zay mba fahalalana sy mba fahaizanety dia mitoetra taratasy tsy mety mahazo toerana mazana tsy isy mpilo badibady fetsiny ankamaroany gasy dia mandeha mivilavila Madagasikara sary tongotra ankavia fa toko silasila tononkalo vaovao tononkalo mpanoratra malagasy malaza tononkalo maneho ny zava-misy any amin'ny fiarahamonina tononkalo maneho ny zava-misy any Madagasikara samy noventsony reto tanora vao misandratra eo amin'ny fanoratana reto avokoa izany androany nandritra ity famerenana indray ny alarobia miverina ity eto izay fizarana miantsa tononkalo mamaky asa soratra dia ihany koa moa hoe karazana tsikera zany tsikena akory fa tsikera ho amin'ny fanatsarana ny aisoratra zany hoe misy asa soratra iray ohatra iarahan'ny rehetra miaino dia eo an'izay ny anaovana tsikera antanina ny mpanoratra ny antony ny ratany an'ilay tononkalo na sombitantara na angano dia fanazava hevitra kely efa mahita fifaliana sy fafinaretana ny mpandray anjara rehetra ao anatin'izany tsy mifidy taona na sokajy ny asa soratra fa samy nandray anjara avokoa ireo rehetra manan-talenta sy tia manoratra ary tia miantsa tononkalo mbola ao anatin'ny iray volan'ny teny malagasy radio isika amin'izao ka vao maika manamarika izany ny fiantsana tononkalo nataon'izy ireo manana tanjona goavana rahateo ireo tanora misehatra eo amin'ny fanoratana resaka avy nianatra tamin'izay dia mandalo eny amin'ny 67 hectare iny dia misy soratra narantin'olona teo hoe avereno ny taninay ny karana no maka anazy avereno ny zonay dia niainga tamin'izay ohatrany hoe tsy mahataho an-tsaiko ilay izy dia isaky mandalo eo dia mijery kely an'ilay izy foana
dia farany nisoratako ihany moko nilaza tamin'ny ankapobeny fiainan'ny malagasy. Eto misy tanana tsy mahatsindry-penina fa avy dia manoratra ny lemotona terina ny rody ny mpangalatra manao bodongelony fa akako ny tany tako nandariny fa manambola manambava na asarika ampitehaka nakaizy izao ny hitsiny nanaovandingan-dava sy tsy nalalana reraka lovany gasy eto no raisy ny karana nisy nosiny sisa hafateratany faingo miantona tsy vatra norarana fa na tsy ahidina mitoy dia izay ny fiainana eto ny laka nanao any gasy fa vahiny no voy. Ny vaovao tapatapany kosa indray niakatra 12 isanjato raha 7 isanjato tao anatin'ny efa-bolana ny tany tsy fatsaritsakafo mahery vaika mahazo ny zaza any Atsimonosy amin'izao fotoana izao. Teo anelanelan'ny volana Desambra 24 sy Martsa 2024 avo efatreny no mety ho tapa-fatesana mahazo ireo zaza ireo. Ankoatra ny ara-pahasalamana dia ahina ihany koa ny isy fiantraikany amin'ny fitombon'ny sainy ihany koa ny vokatry ny tsy fahampitsakafo. Vaovao ny fanatanjahantena kosa indray judoka telo mianada no hiatrika ny lalao fiadina ny tompon-daka maneran-tany atao any Budapest any Hongrie androany. Damiela Nomenjanahary sy Laura Rasoana Evrazafy samy amin'ny sokajy vehivavy latsaky ny 13 kilao ary fetra raha tsy miziva sokajy lehilahy eo amin'ny latsaky ny 120 kilao izany. Firenena 20 amzato isa ary atleta 420 sy 100 no hiatrika ny lalao ka ahitana mpikatroka 70 hatramin'ny 70 isa eo isaky ny vondrona. Ity no fifananana mialohan'ny lalao olimpika atao any Tokyo. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena kosa indray miomana amin'ny fiavian'ny mpizahatany mandritra ny fotoam-pialatsasatra ny ao Eropa ao amin'izao fotoana izao. Samy manana ny fepetra takiny avy ireo vahiny ho tonga hiala sasatra moa ireo firenena Eropeana ireo. Mitondra amintsika izay vaovao izay ny namana mpanao gazety Ravrazavamanena eo amin'ny sary sindrantsariny Andry Rakotomalala. Ny taondasa dia vitsy ireo mpizahatany no nahasany ala ny fireneny avy noho ny Covid-19. Tsy mbola afaka nefa ny aretina saingy efa miomana andray azy ireo Eropa manokana ka ireo izay manana test PCR na passe sanitaire toy ny taratasy manamarina fa navita vaksiny ilay olona ary vonan'azy ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra no afaka miala sasatra ny toerana. Ho an'ny Espagne, zara nanatratra 30 isanjato ny fiodonan'ny sehatry ny fizahantany ny taona 2024. Raha 70 isanjato izany ny taona 2024. Noho izany nanapa-kevitra ny andray ireo mpizahatany vita vaksiny rehetra navaiza ny fanjakana Espaniola nanomboka ny alatsinainy teo. Ireo tsy navita vaksiny kosa dia takiana test PCR latsaky ny 70 ora ary mameno taratasy mahakasika ny fahasalamany. Chine, Japon, Korea Avaratra, Thailande ary Singapour ihany nefa no firenena Aziatika afaka mitondra test PCR. Ankoatra izay, fepetra takiana Espagne ny fanaovana arivava. Ny any Italia kosa tsy maintsy mitondra test PCR latsaky ny 27 ora ihany koa ireo avy any Royaume-Uni, Israel ary ireo firenena Eropeana hafa. Tsy misokatra ho ireo mpizahatany avy any Brésil, Inde, Bangladesh ary Sri Lanka moa Italia. Tsy maintsy manao arivava avokoa ny rehetra na toerana anaty trano na ivelany. Manomboka amin'ny 5 arivo tsy fafana mivoaka any amin'ireo faritra mbola ahitana tranga. Efatra isaky ny seza kosa ny olona any amin'ireo toeram-pisotroana sy fisakafoana. Tsy mandray mpizahatany kosa i Royaume-Uni noho ny alafosan'ny fanaovana fitokana monina. Any toerana manodidina 2,000 euro eo ny vola alohan'olona iray raha manaiky ny toka-monina raha vantany vao tonga Angleterre. Misy ihany nefa ny litry ireo firenena afaka miditra Royaume-Uni saingy miovaova isaky ny telo herinandro izany. Miopana amin'ny fampiroboroboana ny fizahantany anatiny araka izany ny tanjon'ny fanjakana Britanika. Ny vaovaon'ny politika kosa indray nitondra ny heviny mahakasika ny sata mifeny mpanohitra sy ny fanoherana eto Madagasikara ny mpahalalana Maître Willy Razafindratovo na fatatsika amin'ny solona anarana hoe Maître Olala Androany. Mazava ihany koa azy efa manana ny tombontsoa azy manokana ny filoham-pirenena rehetra tany alohatany na iza ka tokony ajaina izany lalana izany. Ravy Razafimahena sy Andry Rakotomalala.
olona ambony eto amin'ny firenena ary nametraka tantara izany filoha amin'ny pirenena teo aloha izany tsy azo tsy ontsiniavina ary manana zo mivezivezy malalaka toy ny rehetra satria tsy nanaiky ny député ny savaina tamin'ny andro le confinement reny ary misy famalina be misy ary tamin'izay dia eritreretintsika amin'izany zany le izy député zany fa président république teo aloha natao an'izany tokony eritreritra impity mbaly impolo donc tsy hoe eritreritra ngamba zany misy confinement nge tamin'izany mety re d'accord fa itika président république tsy misy confinement nataonao an'izany manana mandat de perquisition enareo avy amin'ny toabiliko tia na amiko za en tant qu'individu safa inareo tenako sy ny toabiliko misy mandat de perquisition avy any satria sady tena hoe acharnement na harcèlement am'le olona mihitsy no atao am'izay fotoana zay satria tsy tiako ianao za manana fahefana za manana galona za manana basy ataoko zay tiako atao aminao malalaky izy araky lalam-pandray c'est sur droit fondamental zany hoe droit de circuler zany président république telo zany de manana zo manokana raha oanina amin'olona tsirairay avy koa satria ohatran'izany anike na président république ianao androany na inonao androany rehefa toa mitoany hoe manana zo afa amin'ny sasany ianao ka ohatran'izay koa nanan'io zao tsy te président république izy teo aloka noho izany azao le izy nilazany koa ty pahilalany ity fa mahafeo ny fepetra mahalehibe ny mpanohitra azy ny fileo teo aloha Marc Ravalomanana sady lano lehibe ny mpanohitra na rodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ny tolo-dalàna laharana ray tsipika 724 izay manova ny andiny sasatsasany lalàna 124 tsipika 13 mikasika ny satany fanoherina sy ny atoko-mpanohitra eto Madagasikara izay lanteny anivony anteneran-doolona ny anatin'ny andin-dalàna 120 ao anaty lalam-panorenana izay milaza fa afaka manindry izay ho lehibe ny mpanohitra ny vondrona politika iray ny lalam-panorenana tamin'ny 2010-2011 nametraka an'izay hoe misy ny lehibe ny mpanohitra zay petraka hoe fahafito vice président ao amin'ny assemblée nationale sy any amin'ny sénat ka io zavatra io zany dia zay manana an'izay toetra mahalehibe mpanohitra zay no apetraka amin'ny toerana io de hoe eo amin'ny fifidianana afatarana zay rehefa nyteny koa izy fa hoe mpanohitra rehefa naplaza koa izy tany amin'ny miteny intérieur fa mpanohitra akoatran'izay tsy hitako zay mpanohitra eo tsy manaiky ifandaniny moa ny avy amin'ny fanoherana ary nanamafy fa fomba entana nampenambava azy ireo sy fa nitsakitsahana ny demokrasia tolo-dalàna io ka tsy azo ekena tsy hivina fa efa nanaiky ihany koa ny filoha ankehitriny fa izay tsy lano filohampirenena no atao lehibe ny mpanohitra toy ny zava-misy anefa dia tsy nitanany tenomeny ny filoha amin'izao fa isan'ireo lalàna tokony hodiniana eny anivony antemera-pirenena amin'izao fivoriana izao ny mikasika ny volavolan-dalàna na sipantsina momba ny teti-bolam-panjakana na sipantsina amin'ny ity taona 2024 ity hatramin'ny androany anefa dia mbola tsy refy mihitsy eny anivony ity antemera-pirenena izany hoe rafitra mpanao lalàna ity ny mikasika azy io malona izany anefa dia mametraka ny aiany indray ireo firaisan mompirenena eto Madagasikara njavandre maefa sy toky raha marla tao anatin'ny roa taona izay tara foana vao tonga sidaniana eny anivony antenimera-pirenena ny lalàna mikasika ny teti-bolam-panjakana na sipantsina raha ny lalàna nefa dia tokony mapetraka ny governemanta mandritra ny fahefa-bolana faharoa ivolavolan-dalàna mifeny teti-bolam-panjakana na sipantsina io ho fanajana ireo 20 andro andinian'ny parlemanta izany ary ihany koa mba hifanandrify amin'ny filan'ny vahoaky ny fotony mialohan'ny andaniana azy efa misasaka ny fitiny fivoriana ra-potoana andreo antenimera rontota saingy mbola tsy andrenesam-peo mihitsy ny mikasika ivolavolan-dalàna io betsaka indray araka izany ny aiay apetraka ireo firaisamonim-pirenena ka nenay ny aiany eny moa dia izao voalohany aloha hoe tokony manara-dalàna satria misy lalàna zany mife an'izy io tokony eo amin'ny 10 andro aloha zany dia efa tokony afaka mahazon'izay volavolan-dalàna zay dia nefa ny hatramin'izao zany mbola tsy nahazon'izay zany satria nanontany moa zahay tany amin'ny antemera-pirenena dia tsy mbola misy azany nosy teo ofisialy zany zay no tenen'ny olona nosy teo lehiben'ny commission anankiray tao amin'ny antemera dia zay aloha voalohany dia fanajana ny lalàna mihitsiny dia faharoa ny aianay dia ny hoe atao akamehana indray zany ny fandalinana izy io nefa onay
le mikasika n'ity le zavatra misy atao amin'ny firenena indrindra moa zany mikasika n'ity aretiny ity satria ny tena ahiahanay dia ny hoe isy vola ve ho atokany fanjakana amin'ny ady atao mikasika n'ity ty aretina mahafaty be eto amin'ny firenena ity satria izahay izay no andraikitray amina fiarapresy amin'ny firenenay moa zany dia ny hoe mijery hoe ny vola ampiasain'ny fanjakana ve dia tena mandeha ny mitokony izy ary tena afaka manampy ny vahoaka malagasy zany miady na eo amin'ny atsoika hoe ny fiainana zany na indrindra moa zany amin'ity aretiny ity. Haindehibe ny firenena ny mikasika io volavolan-dalàna amin'ny fiainitetim-bolam-panjakana io ho hiatrany ny firaisamonim-pirenena ka tsy tokony atao ambanin-javatra. Ilaina ny sehany mangarahara mikasika io vola io amin'ny lafiny rehetra fa indrindra ny lahara-pamehana ho an'ny firenena. Fampitohy ampitandavitra hatrany sy ny fivorian'ny antenimieram-pirenena hatramin'ny androany na dia teo aza ny antsony mpanohitra ny amin'ny tokony anaovana azy ifanatrehana. Androany dia solombavam-bahoaka iray sy ny nitondra ny heviny tamin'ny namana mpanao gazety Jessica Mireille sy Mathieu Princy mikasika izay. Efa tapaky ny maro anisa tetỳ amin'ny antenimieram-pirenena fa teboka telo anatin'ny fivoriana ara-potoana solombavam-bahoaka no ifanatrehana. Isan'izany ny fifidianana ny filoha lefitra ho an'ny Toamasina, ny fisaonana eo amin'ny governemanta ary ny fandaniana ny teti-bolam-panjakana na Sipantsina. Nahagaga nefa dia naverina natao indray ny fifidianana ka atao ampitaindavitra indray ireo fivoriana ireo. Angamo azo atao izany hoe efa lany anaty fivoriana dia averina indray fa inona tokoa izany no tena atahorana mafy amin'ny fifanatrehana. Tsy ahina isy fiatraikany ratsy amin'ny fanapahan-kevitra ve izany? Azy ahina ny isin'ny fanapahan-kevitra na hoe akony ratsy zany satria voalohany tsy voadinika tsara ny fanapahan-kevitra azy raisina, faharoa dia lasa ireo solombavam-bahoaka maro anisa no handray fanapahan-kevitra fahatany sanatry ny vava mahakasika an'izany hoe teti-bolam-panjakana zany. Mahatonga ny fanoherana ny mametraka foana an'izay lafiny hoe adihevitra zay dia ny hoe firenena iombonana izy ity ka ilaina ny mametraka ny adihevitra mba hahafahana zany misoroka ireo mety olana samihafa zay ahina hitranga eto amin'ny tany sy ny firenena ka tsy sanatry ny vava hoe antsodray no ataonay ety anivon'ny fanoherana raha mangataka an'izany fionana zany amin'ireo mpanatanteraka fa sady voafaritra ny lalàna zany no mametraka ihany koa ny lanjan'ny fionana eo anivon'ny mpanatanteraka sy ny ireo mpitsamana eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Raha ny fanazavana tany amboalohany dia noho ny fianaky ny Covid-19 no nanaovana ampitaindavitra ny fivorian'ny solombavam-bahoaka. Tena ahoana ny mbola mitony ampitaindavitra hatramin'izao? Tsy efa voafeny fitondram-panjakana ve ny aretina? Ny tetỳ amin'ny antenimieram-pirenena ihany koa aza efa nisy ny fanaovana vaksiny fahobe. Anisan'ny ankinan'ny fiainam-pirenena ny fandinana ny teti-bolam-panjakana na Sipantsina. Iny mpanatanteraka atao ampitaindavitra ihany anefa. Inona no ady hevitra vita amin'izany? Raha mahita raha teo ny olona ny tambazotra eto amintsika. Fanibahan-toerana nandritra ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity ny mahakasika ny tatitra ny asa vita nataon'ny Praiministra lehibe ny governemanta. Nanantsika fonana ireo solombavam-bahoaka ny fitantanana tsy mahomby ataon'izao mpitondra fanjakana malagasy izao. Isan'izany ny mahakasika ny fitantanana ny valanaretina coronavirus teto Madagasikara, eo ihany koa ny fitantanana ny volam-panjakana izay tsy mangarahara tanteraka amin'izao fotoana izao. Ankoatr'ireo dia nitondra ny heviny ary nitatitra ny zava-misy eto amin'ny firenena ho an'ny vahoaka malagasy ihany koa ireo mpanao politika sy solombavam-bahoaka tao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity. Mamitana amintsika izay vaovao izay ny namana mpanao gazety Yando Miaratiana teo amin'ny rindran-tsary ny Andry Rakotomalala. Maivana raha tsy misy azo raisina io ny ilazana ny tatry ny asa vita nataon'ny Praiministra lehibe ny governemanta omaly ho ny solombavam-bahoaka tao anaty ny fandarana miara-manonja. Manaporofo ny tsy fisy ny fanjakana tsara tantana izany. Isan'ireo no singanina manokana tao anatin'ny tatitra ny mahakasika ny fitantanana ny valanaretina Covid-19. Ankoatra ny tsy fahaizana miaro vahoaka, tsy mangarara ihany koa ny fampiasam-bola amin'ny adatao amin'ny ity valanaretina ity
toa ny mpitondra fanjakana indray no mahazo tombotsoa ao anatiny. Nisy niarany salata aminareo ve tao nihinana ny volam-panjakana tao, nisy niarany salata aminareo ve tao nanaonao foana tamin'ny fampiasana ny vola ny dihina tamin'ny Covid-19 io. Hatramintsika amin'ny teny Androany tsy mivoaka ny tatitra ara-dalàna mifanojo amin'ny vola nomena sy ny vola ny lanina. Misy an'izany ve ao fa raha 800 millions de dollars ny vola soratra vola lany vola nomena ary mananika ny satria mbola nisy 150 millions de dollars mbola misy 100 millions mbola niampy ary vola io fa tsy izay ny vola tsy misy équilibre ny vola lany sy ny vola niditra tao amin'izany vola nampiasaina vola niditra vola nomena zany sy ny vola sy nampiasana n'izany vola zany ao anatiny sitoeba io nampiasaina tamin'ny zavatra tsy izy zay tsy mifandraika amin'izany resaka ady tamin'ny Covid zany ny vola hita ao. Ankoatra io no porofony solombavambahoaka fa tsy manana ny fahaiza-manao ary tsy mangarara amin'ny fomba fiasa amin'ny fampidiram-bola eto Madagasikara ny ministra tompon'andraikitra porofo mivainga ny tarafan'izany tatitra nataony ho iatrany ny fanazavana. Anao mangarara ianao tatitra 5-30 minitra ianao moataoata eo ianao zany ka bary tsy valiana moa ianao zany fa zao ty zavatra ty ny zavatra angatana aminao ary ianao manao mangarara io mba nyresanao ve tao anatin'izany mangarara zany hoe ny resaka taux de pression fiscale ny taux de croissance avy eo mba nasianao resaka nefa raha nisy zavatra nadedaka anao ary zavatra nyresahana teto foana dia hoe io 4,5% sy moins 4,2% io ne resahanay foany hoe midina nely izy naniny ianao tsy miresaka taux de croissance mihitsy mandritra ny 5-30 minitra ianao moataoata eo tsisy resaka mikasika ny taux de croissance ao anatin'izay ny déficit budgétaire tsy nasianao resaka mihitsy hoe ohatry ny ahoana mifaty antoka amin'ny teti-bola mpanjakana tsy nasianao resaka zany ny resaka famoaham-bolantsika makany ivelany nitatitra mikasika ny fampidiana amin'ny vola vahiny eto Madagasikara aiza fanampatsia ny fifandraisana ara-tantara amin'ny Frantsa ny ministra ny serasera teo aloha Andriamatoa Vincent Andrianjato atao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity naina ampivady ny ambom-pirenena tamin'ny zavamisy ny malagasy ka ny tsiriritra atsika avokoa ireo firenena rehetra tamin'ny vanim-potoana ny fahaleovan-tena izany notsondriny manokana kosa ireo maro-boninahitra sy ireo zavabita ny filoham-pirenena teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana izay nametraka ny diplomasia miantoka ny fampandrosoana teto Madagasikara izany mamitana amintsika izay vaovao izay ny namana mpanao gazety ny Zavandriamaefa teo amin'ny rindra-tsary ny Tahirinena. Ny filoha Ravalomanana no heverina fa olon'ny Amerikanina ary somary lavidavitra ny Paris no any filoham-pirenena teto ambonin'ny tany miaraka tamin'ny mpanjakavavy Anglisy Elisabeth II no notolorany ny fanjakana frantsay ny maro-voninahitra Grand Croix de la Légion d'honneur. Tsy vitan'izany fa nahazo prix Louise Michel pour la démocratie ny filoha Ravalomanana ny taona 2010. Noraisina tamin'ny fomba manetiketika tao amin'ny fondation Charles de Gaulle ny filoha Ravalomanana ary izy no chef d'état vahiny nahazo izany voninahitra izany voalohany miaraka tamin'ny mpanjakavavy Elisabeth II ny filosino Jean Zenin ary mpikambana membre associé ao amin'ny Académie des sciences d'outre-mer ihany koa ny filoha Ravalomanana izay fitoerana malaza any Frantsa prahavavy amin'ny Académie malagasy. Ny taona 2010 dia nanangana ny frantsay Skel Vatla mampiavaka ny kolontsaina malagasy teo anoloan'ny ambasaditsika ny Frantsa tao amin'ny parc du Ranelagh eo anoloan'ny ambasady gasy ny Paris mba ho fisaorana ireo miaramila malagasy niady tamin'ny Frantsa. Indro tonga teto Madagasikara ny filoha Jacques Chirac nandritry ny nitondrany Marc Ravalomanana ny 2003 sy ny 2007. Mihoatra ny 20
ireo mission ara-toekarena goavana nataon'ny frantsay teto Madagasikara tao anatin'ny MAP na Madagascar Action Plan ary nahitambokany hatrany amin'ny 80% izany mission izany. Izany no atao hoe diplomatie miantoka ny fampandrosoana. Tsy nahagaga raha noraisin'ny vondrona Europeanina an-tanana tamin'izany fotoana izany ny fanamboarana ny lalana mampitokamoniny any Pego sy ny tapany avaratry ny nosy tamin'izany fotoana izany. No afanganina arak'izay tratra tamin'ny fotoanandron'ny fitondran-dravalomanana ny déblocage ny vola nanaovana ny boulevard de l'Europe ary efa tamin'izany no nanaovana ny projet d'extension ny Mare Masay ifandray amin'ny bypass kotokanany Rajoelina atoato rehefa tapaka ny fanonganam-panjakana ny taona 2010 sy nandalo ny fanjakana Rajao tamin'ny fanohizana ny contrat. Dia zay ihany koa ary tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity. Isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany aza donona ny fandarana Saila zao aorian'izao fampalalam-baovao izao. Samy io samy tsara ho lavitry ny aretina ary tompoko lahy sy tompoko vavy veloma tompoko.